raha banao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara azo avy amin'ny azana-bolana manomboka mihamazavana zay mitsioka avy any avaratra ary mitondra rotsakorana amin'iny ilany ary iny mitatra tsikelikely amin'ny avoatany zay sy amin'ny tapany atsimo atsinanany Madagasikara atao anatin'ny 3 andro ho avy. Ny maripana ihany koa dia tombanana isy fiakarana ny maripana raha ho an'ny avoatany sy ny ilany ny Madagasikara izay hatrany fa ny andrefana mijanona ho mafana tanteraka hatrany ny andro satria dia misy hatrany amin'ny 20 degré celsius hatrany aloha ny maripana atao anatin'ny 3 andro ho avy. Raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisy vao maraina dia isy ny tandrivirahona ray kotroka any amin'ny motsiraka avaratra andrefany Madagasikara iny mety mahazo ny atitan'ny faritry Boeny. Ny ambiny kosa dia maina aloha ny andro an'ny rapisy fa ho an'ny rapiso tolakandro kosa indray miandrona ray kotroka ny faritry Melaky ny any amin'ny faritra atsimo andrefana torak'izay koa ny ilany amin'ny avoatany ho an'ny ilany atsinanany amin'ny avoatany kosa indray dia mandraona ny andro amin'ny ankapobeny mandraona ny sotoko amin'ny tapakandro hariva ary ny amin'ny faritra Naranjorofy ihany koa torak'izay ny ambiny dia maina tanteraka na ibalika ny masoandro raha ny maripana avovinavina amin'izay androny rapitso izay didina ny 720 ka hatramin'ny 230 any avoatany ary 230 ka hatramin'ny 330 degré celsius ny any amin'ny morontsiraka atsinanana ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa 230 ka hatramin'ny 430 degré celsius ny maripana avovinavina hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefana hatrany sy ny mafana indrindra koa ny morontsiraka ny faritry Menabe. Ho an'ny androny sabotsy kosa indray mitohy hatrany ny oram-baratra amin'ny tapakandro hariva ho an'ny faritry Melaky faritry ary mitatra ho an'ny faritra Vakinakaratra zay ny faritra Moromania Matsiatra ambony Orombea ary ny faritra Nosy sy ny ilany tsinanana amin'ny faritra Androy. Ho an'ny ambiny kosa indray dia mandraona mitsitokotoko ny andro amin'ny tapakandro hariva ny maraina moa zany maina tanteraka raha ny maripana avovinavina amin'izay androny sabotsy izay misy fiakarana hatrany ny avoatany manana hatrany amin'ny 20 degré celsius ary ho an'ny morontsiraka atsinanana kosa tsy dia misy ny fiovana mahakasika an'izay maripana izay toy koa ny any amin'ny ilany andrefa mahatratra hatrany amin'ny 20 degré celsius hatrany ny ambony indrindra hitantsika any Maivatanana sy Antsohy ary 20 degré celsius ny morontsiraky ny faritry Menabena any avany. Ho an'ny toetry ny andro ny alahady amaranantsika azy mitohy hatrany ny oram-baratra ary mahenika ny faritra maro ho an'ny avoatany izay voakasika an'izay oram-baratra zay ho an'ny faritra Sofia Boeny faritra Melaky Betsiboka Vonilava Itasy Vakinakaratra Analamanga Alaotra Mangoro ny any amin'ny faritra Matsiatra ambony Iorobe sy ny any amin'ny faritra Moromania mitatra amin'ny faritra Atsinanana Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana zay oran'izay any amin'ny Takanivany. Ny ambiny kosa dia maina ny andro raha ny maripana avovinavina dia ny 230 degré celsius hatrany aloha ho an'ny avoatany zany hoe somary misy fidinana kely zay ho ny Matsiatra ambony fa miakatra kosa ho an'ny faritra Analamanga Atsinanana ahitana fiakarana kely ihany koa satria dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 430 degré celsius eo ho an'ny morontsiraka avoany atsinanan'ny Madagasikara iny ny morontsiraka andrefa na ny tanin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara dia manodidina ny 730 degré celsius ny maripana avovinavina amin'izay androny alahady izay ny météo tamin'ny tian'io ty ary rapisy iray fotoana manaraka veloma.